Mampitomboina ao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesoa Kristy Tompontsika hivavaka ary isika. Ry Tompo rainay any an-danitra ianao ilay rainay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy, indreto izay misaotra anao noho ny famondram-po sy ny fitiavanao ka hanomezanao indray andro vaovao anay. Voninahitra ho anao Tompo, dia tianay koa ary miaraka amin'izao andro vaovao izao manavao indray ny fanoloranay ny tenanay, ny fiainanay iray manontolo mba manjakanao ry Jesoa Kristy. Dia amin'ny anaranao no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Omaly isika ry havaka na dia niresaka ny amin'ny hoe andro firavoravoana izao, izay efa toko 7/10/2024. Dia toizantsika izany anio satria tsy nomena omaly, io ihany ny fahafahantsika manatanteraka tsinona hoe voafetra ihany ny ambara izany. Dia izay no mahatonga ny hoe toizana androany ilay izy fa tsy nomena omaly ny amin'ny hoe antony iravoravoana sy faliana araka izany. Tsy fantatro ianareo fa ho ahy manokana anisan'ny tsaroako tamin'ny mbola kely mihitsy, dia rehefa tonga ny krismasy dia tena faly mihitsy satria hihinana bonbon indray. Anisan'ny mba fifaliako izany. Dia tsaroako indray kosa rehefa mba lehibebe ny hoe fafana fanadinana izany tena fifaliana. Dia rehefa nitombo indray koa izany dia izany nanambady izany koa tena fifaliana niteraka sy ny sisa. Eny ara-dalàna izany ary tsisy maharatsy an'izany amin'ny maha-olombelona. Fa hoy aho hoe omaly dia tsy nomena antsika fa inona ary ny antony tokony hiravoravony. Dia eto amin'ity izay efa nitoko 7/10/2024 ka hatramin'ny 2024 ity no andeha hitarafantsika an'izany ary ry havana. Ireto ary no antony hifaliana sy hiravoravona. Voalohany, efa natsahan'Andriamanitra ny fanameloana na famaizana. Dikan'izay nomeny famondram-po. Dia ahoana moa no tsy ho faly amin'izany ry havana? Izay ny voalohany. Faharoa, nandroaka ny fahavalo Andriamanitra. Inona indray ny dikan'izany? Fandriampahalemana. Ary koa tsy misy loza tokony hatahorana intsony. Tsy izany ve ny tena hoe fiadanana? Ary indrindra moa ilay hoe amin'ny 2024 tonga monina ao amin'ny vahoakany Andriamanitra. Ry havako, izany indray ve moa dia inona no ambarantsika ankoatran'izany ry havana? Tsy izany ve ny tena tadiavina eto amin'ity fiainana ity? Ary izany no azo ambara koa hoe famonjena. Averiko ary izay efa nitoko 7/10/2024 sy ny 2024, famondram-po, fandriampahalemana, fiadanana ary finehen'Andriamanitra. Io izany dia tanteraka ry havana satria ny Jaona 1:9/2024 dia milaza fa ny teny dia tonga nofo niara-nonina tamintsika. Jesoa Kristy izany. Izy daholo koa ireo. Jesoa Kristy ny famondrampon'Andriamanitra amintsika satria niatra taminy ny fanameloana. Jesoa Kristy koa no mitondra fandriampahalemana araka ny anarany ihany koa. Mitondra fiadanana ho antsika. Izany rehetra izany dia tanteraka tao amin'i Jesoa Kristy daholo, dia izany no endrika ilay hoe tenin'Andriamanitra mamonjy. Mamonjy antsika ny tenin'Andriamanitra ry havana. Dia averiko ary zava-dehibe hoza hoe maniry aho raha mba nanomboka omaly sy ny amin'ny fiainana ho avy rehetra mandra-piavin'ny Tompo dia tanteraka ao amin'ny fiainantsika ny hoe andao hioby, andao hanao fifaliana, andao hifaly ary hiravoravo amin'Andriamanitra. Amen. Vavaka isika. Ry Tompo iray any an-danitra ao misaotra anao hatrany izahay ny amin'izany endriky ny famonjena ataonao aminay izany. Irarianay ho tanteraka amin'ny tsirairay avy isam-batan'olona izany Tompo. Eny isa-tokantrano ary irianay mihitsy ho an'ny firenenay dia Madagasikara. Amindrao fony malagasy Tompo. Ampitoerao ny fandriampahalemana ary ianao Jesoa Kristy ilay mpanjaka sy tompon'ny fiadanana no hitoetra ao amin'ny nosonay ary ho mpanjakan'ny fon'ny malagasy tsirairay avy. Dia apetraka aminao ireo fikambanana mitory filazantsara, apetraka aminao ireo fiangonana mitory ny filazantsara rehetra, mitory ianao Jesoa Kristy nijaly, maty ary nitsangana tamin'ny maty.
inganimba havita be. An'izany asa fitoriana izany tsirairay avy Tompo, mba ho voninahitra ao Jesosy Kristy ary hamonjenao ny Malagasy. Dia amin'ny anaranao ary no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.